dia faly tafaraka amintsika indray ny tokantrano izay eto amin'ny fandaharana valan-javaboary Tsimbazaza ary miarahaba mba hampiraritsoa ny tsirairay any tokantrano any amin'izao nahatratrarana ny taona 2024 izao. Amin'ity anio ity zany ny zavatra hoentinay eto anatrehanareo dia nikasika ny zavamaniry eto Tsimbazaza koa manarafinaritra tokokilasy tokovavy. Ankoatra ireo karazam-biby samihafa izay isan'ny mampalaza ny valan-javaboary Tsimbazaza dia hita ihany koa ireo karazan-javamaniry maro isan-karazany na ireo zavamaniry vahiny nampidinina teto izany fa indrindra ireo zanatany izay mampiavaka ny Madagasikara. Ary voasokajy mirindra araka ny karazany avy izy ireo eto Tsimbazaza na ilay antsoina amin'ny teny vahiny hoe jardin thématique, ka ohatra vitsivitsy amin'izany ny palmeraie, ny arboretum, ny plante médicinale ary ny rocaille izay ho fantarintsika bebe kokoa ny mikasika azy amin'ity anio ity. Ny rocaille moa zany dia toerana natokana ambolena an'ireo karazana zavamaniry any amin'ny tany maina, maniry any amin'ny ireo toerana be vatovato. Dia voalaza teo hoe ireo karazana zavamaniry izay any amin'ny tany maina no ahitana azy. Eto Madagasikara zany dia saika any amin'ny faritra atsimo no tena ahitana azy satria any no tena maina dia any amin'ny faritra ndraika. Nefa misy ihany koa zany ny ety ampovoantany azy dia ireo karazana zavamaniry izay maniry ambony vato, satria any amin'ireny karambato ireny dia misy zavamaniry, eny amin'ireny tendrombohitra na any amin'ny tanety be vato ireny dia ahitana an'ireo karazana zavamaniry izay afaka miaina any amin'ny faritra mafana. Araka izany dia ankoatra ireo zavamaniry mahazatra antsika izay mila tondraina matetika mba hivelomany dia maro koa ireo zavamaniry amin'ny faritra maina sy vatovatoana izay tsy dia mila rano matetika na ilay antsoina hoe rocaille. Manana anjara ato amin'ny valan-javaboary Tsimbazaza tokoa izy ireny amin'ny maha ivon-toeram-pikarohana sy fitehirizam-bakoka ny Tsimbazaza ary misy karazany samihafa araka ny faritra sy toerana izay ahitana azy avy izy izay afaka tsidiana ato. Amin'ny PARC zany dia misy karazana rocaille anankitelo. Dia eo moa zany ny rocaille Malagasy, dia ao ny rocaille africaine ary eo koa zany ny rocaille américaine. Dia ireo ilay karazana zavamaniry any amin'ny toerana andalovan'ny tropique du Capricorne. Zany hoe ny tropique du Capricorne io dia mandala any amin'ny faritra atsimo Madagasikara. Dia sahala amin'izay koa ireo karazana zavamaniry izay nalaina tany amin'ny Afrika zany dia ilay zavamaniry any amin'ny faritra andalovan'ny tropique du Capricorne. Dia sahala amin'izay koa zany ny any Amerika dia ny toerana izay misy an'ireo karazana zavamaniry andalovan'ny tropique du Capricorne ireo ihany koa zany nalaina. Dia ireny karazana zavamaniry avy any Amerika atsimo zany ny tena izy raha ny tena fandehany dia aty amin'ny Afrika ihany koa zany fa ny tena nakana an'izy zany dia taty amin'ny faritra atsinanan'ny Afrika nakana azy, zany hoe mety mandala amin'iny Afrika atsimo iny zany le izy. Zay zany ny ireo karazana zavamaniry izay maniry ato amin'ny rocaille ato amin'ny PARC Tsimbazaza. Dia ary ho fantarintsika misimisy kokoa ny mikasika ireo karazana rocaille ato amin'ny valan-javaboary Tsimbazaza ary ireo izay voalaza ireo. Ka ho resantsika voalohany amin'izany ny mombamomba ny rocaille malagasy. Dia efa voalaza teo ny hoe ireo karazana zavamaniry izay afaka maniry na miaina any amin'ny faritra maina. Dia anisan'izany ohatra ny ireo le
any amin'ny faritra atsimo any a le atao hoe famata na euphorbia. Dia misy ihany koa ny vaona hoe vaombe reny. Dia misy ihany koa ohatra ny kalankoe biarensis na hoe bonetra. Misy ny asany xerofita reny. Nareny amin'ny teny gasy moa tsy dia fantatra loatra le izy. Dia misy ohatra ny manany baobabanay hoy izy ny olona. Ilay anarany amin'ny teny gasy moa vontaka. Zay moa no tena izy. Manaraka izany ireo rocaille vahiny, ka mahavahiny azy izay dia noho izany eto amin'ny parc Tsimbazaza tsy fanalavitra amin'ny toetoetra ny tany amin'izay nahitana azy avy izy ireo amin'ny fikarakarana azy, na eo amin'ny endriny izany na ireo karazana zava-maniry hita ao aminy. Raha ny amin'ny rocaille américaine indray zany dia hitanareo reny le raketa na reny le cactus reny. Dia misy karazana euphorbia ihany koa izy misy ihany koa zany sahala amin'ireny serius reny. Any amin'ny rocaille africaine dia mety ahitanao ny sansevieria, misy ihany koa ny vaona mazava ho azy. Dia misy le karazana euphorbia izay tsy fahita raha tsy any amin'ny faritra africaine. Fa ny tambarany zany dia mazava ho azy fa ireo le karazana zava-maniry izay misy izy tsy misy ravina, misy izy misy ravina kely, misy izy misy ravina fa manitsan-dravina rehefa maina ny andro. Ohatran'izay zany ny ireo karazana zava-maniry izay hita eny amin'ny rocaille africaine, rocaille malagasy ary rocaille américaine. Dia ery zareo reo koa zany amin'ny ankapobeny saika misy tsilo daholo ny ankabeazany. Satria izay moa ny karazana ohatran'ny hoe adaptation any amin'ireny zava-maniry any amin'ny faritra maina reny dia saika ahitana tsilo daholo. Amin'ny maha zava-maniry amin'ny tany mafana azy ireo dia mila fikarakarana manokana izy mba ahafahany maniry ato Tsimbazaza, ary tsy nampalavirina amin'ny toem-piainany tany amin'ny nangalana azy izy. Izany hoe noho izany mba tsy hitazona rano ny toerana aniriny, ka nokarakaraina manokana mba ahafahany rano mikoriana hisorohana ny fahasimbana. Ao anatin'ny fikarakarana an'ireto karazan-java-maniry izay hita amin'ny rocaille maniry eto Tsimbazaza reto moa zany dia misy dingana zany vitsivitsy izay arahana. Anisan'izany aloha ny fikarakarana ny tany izay anirindry zareo. Ny tany izay anirindreo araka ilay voalasa satria zavatra maniry amin'ny faritra maina ilay izy dia natao arak'izay ihany koa zany ny karazana tany anirina izy ireo. Anisan'izany ny tany izay betsaka fasifasika zany satria ny fasika zany anisan'ny toerana tsy mitahiry rano zany, dia mora mitsika kokoa any ambany zany ny rano fa tsy milona rano zany le zavatra rehefa maniry. Eo ihany koa moa le araka ny voalaza teo ireo karazana vatovato izay miaraka mipetraka itoeran'ireo zava-maniry ireo. Ka ny rocaille eto Tsimbazaza zany dia nitomana vato mihitsy karazam-bato tany amin'izay tany nanirin'ireo karazan-java-maniry ireo. Raisiko ohatra amin'izany zao ohatra zao hoe karazana vao antsoina hoe aloe sipolinicola. Ny aloe sipolinicola zany dia karazana vaona izay maniry anelakelana vato antsoina hoe sipolin na marbre zany. Torak'izany ihany koa misy ireo karazan-java-maniry izay maniry eny anelakelaky ny tsingeny, tsingim-bato. Le tsingy moa zany karazana vato calcaire zany izy ireo. Dia nitondrana échantillon, nitondrana santiona vitsivitsy mihitsy zany napetraka hipetrahan'ireo anirin'ireo zava-maniry izay maniry amin'ny faritra maina reto. Tahaka ireo karazana zava-maniry sy biby rehetra izay karakaraina ato amin'ny valan-javaboarin'ny Tsimbazaza dia manana tanjona ihany koa ny parc amin'ny fambolena sy fikolokoloana ireo zava-maniry amin'ny faritra maina ireo. Ny tanjona amin'izy ireo moa zany dia mba hampisehoana amin'ny olona hoe sahala amin'inona moa zany
ireo le karazana zava-maniry maina misy eto Madagasikara any amin'ny zava-maniry any amin'ny faritra maina misy eto Madagasikara dia sahala amin'izany koa zany hoe ohatran'izany koa zany zavatra ireo karazana zava-maniry any amin'ny andalovan'ny tropique du Capricorne any Afrika sy any Amerika. Amin'ny ankapobeny dia izay no mikasika ny rocaille Tsimbazaza, koa andiaro ho antanitsika ireo mpitsidika vitsivitsy sendranay ny fahafantaran'izy ireo ny mikasika izany. Mbola nafantatra izany rocaille zany zay raha tsy tato Tsimbazaza dia amin'izao zay mafantatra karazana rocaille anankitelo: rocaille Malagasy, rocaille américaine, rocaille africaine. Ny karazana planty fantatray maniry eny amin'ny rocaille dia cactus, dia raquette, dia titiracée, dia vahona. Ny nahatonga anay nanao stage ato amin'ny parc Tsimbazaza zany hitanay hoe mifagnaraka tsara amin'ilay fianarana ataonay eny akaso ilay izy, sady eto koa zany mba akaiky mba atao anaty ville dia izay nahatonga anay nakaty. Dia eo ihany koa zany le hoe aty zany tonga dia manao zavatra pratika momba ny fianaranay théorie any ampianarana ilay izy mo koa ny zavatra ataonay aty mety ilainay amin'ny asa dia tsy mba mitavozafoza be zay rehefa miasa ny ampiasana tonga dia efa zavatra hitanay nataonay taty dia izay. Ianao ve ke mahafantatra izany atao hoe rocaille izany? Efa eny kosa fa tena mbola tsy mahafantatra mihitsy. Ianao ve ke mahafantatra izany atao hoe rocaille izany? Tena mbola tsy henoko mihitsy zany, tena tsy fantatra. Mbola vitsy amintsika tokoa ny mahafantatra izany atao hoe rocaille izany, koa manentana antsika ary mba hitsidika ny valan-javaboarin'ny Tsimbazaza mba hahafantarantsika bebe kokoa ny mikasika izany. Dia izay ara ny fandaharana sy ny masaka azonay naroso taminareo tamin'ity androany ity, ka mino izahay fa mety hahalinanareo ny hitsangatsangana ao anatin'izany rocaille izany rehefa tonga eto Tsimbazaza nareo. Koa dia mametraka ny veloma finaritra, mandrapiresaka tompokilay, mandra-piaona tompoko vavy.